avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Fienambidy telopolo isanjato hatramin'ny fitopolo isanjato ho an'ireo entana fandy série manomboka ny iray hatramin'ny telopolo jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Mety amina Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Manososo ny fahaleovan-tena ny fitsarana avo momba lalam-pandrenina ny fanambarany minisitry ny fitsarana. Amoaka didy faninjeny ireo mpanolotsaina avo misa 4 eo anivony ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana. Ny sekretera jeneraly ny androany. Tsy tokony mandrimandry manana aretina ka manokatra fanadiadiana mikasika ilay sambo tagoro ny tompona andraikitra eto amintsika. Hoy ny mpahay fifandraisany iraisam-pirenena. Ity sambo voalaza ho nampiasa sainam-pirenena malagasy ity izay sary natao amin'ny fahadranomasina la Frantsa ka antony resabe. Ambony hoarina misalanisa maneran-tany noty azon'i Madagasikara eo amin'ny fitsoahany tanora sy manam-pahaizana makany ivelany. Maro ny olana terak'izay ka isan'ny feonambe iraisam-pirenena andinihana ny momba izany etsy amin'ny oniversite n'Antananarivo. Manjaka ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny endriny maro ao amin'ny distrika n'Antanimora. Tsy mazava kilan'ny fomba fiasan'ireo mpitandro ny filaminana sasany izay manome vahana ny asa ratsy ka hanaovana antsoavo mpitondra raha ny fitarainana. Any ivelany sahirana amin'ny fahazoana viza hiditra ny Amerika ireo mpanohana ny ekipa-pirenena Senegalais amin'ny fiadinany Amboara maneran-tany 422 hanomboka andro vitsy eo amin'ny taranja baolina kitra ny antsiprian'izay. Akasitrahana hatrany ianao tsy misaraka amin'ny fahitalavitra kolo amin'izao oro izao tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao manasa anao vetrany anaraka ny antsiprian'izay hoentsika manokatra ny fiarahana amin'ity ala ity fa nitsakitsahana ny fahaleovan-tena ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana tsy fanajana ny fisaraha-pahefana ary fandikana ny lalam-pandrenana ny fanambarana izay nataon'ny minisitry ny fitsarana namoaka didy fanenjeny ireo mpanolotsaina avo misa 4 eo anivony io androm-panjakana io no ny asany hoy ny sekretera jeneraly ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana tamin'ity androan'ity andoharantsika ny antsiprian'izay. Mianjadrony tady eo amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana na ny RCC sy ny minisitry ny fitsarana tamin'ny fanambarana famoahana didy fanenjehana ara-pitsarana nataon'ny minisitra n'ireo mpanolotsaina avo misa 4 eo anivony RCC. Nivoaka tamin'ny fanginana ankilany avy eo anivony RCC ka nilaza fa tsy fanajana ny lalam-pandrenana sy ny foto-kevitry ny fisaraham-pahefana no nataon'ny minisitry ny fitsarana mikasika izany fanapa-kevitra izany. Fanambarana nataon'ny minisitry ny fitsarana dia fanitsakitsahana goavana ny fahaleovan-tena ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana sy ny fisaraha-pahefana ary fandikana ny lalam-pandrenana. Eo am-panatanterahana ny asany ny mpikambana ao amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana dia mifampidinika ary manapa-kevitra. Tsy tokony hisy milaza ho mahafantatra izay resaka tao anatin'izany fifampidiniana izany ary tsy azo avoaka raha teo izany satria mijanona ho tsy ambara-telo n'ireo mpikambana. Izany fahalalahana eo amin'ny adi-hevitra eo amin'ny mpikambana izany indrindra no arovan'ny 970 amin'ny lalam-pandrenana ka tsy azo hanenjehana azy ireo ara-pitsarana ka atao hoe eloka tsotra na eloka bevavy. Petraka ho fenitra tsy maintsy ajaina ny fisaraha-pahefana voalaza ao amin'ny savarananandon'ny lalam-pandrenana.
raha tsy aiviny mpanolotsy anavy misa efatra eo anivon'ny HCC no voalaza fa moana didy faninjehana ara-pitsarana nanambara ankila ny ministry ny fitsarana raha nitafa tamin'ny mpanao gazety omaly fa ina ho voaroiroy amina etsika fanakorontanana ireo mpitsara ireo rehefa saika ankatoy ny fitoriana napetraka solombavam-bahoaka iray namaly androany ny avy eo anivon'ny HCC fa lalàna sy ny lalampandrenana irery ihany no mifehy ireo mpikambana amin'ny fanatanterana ny asany tokony izany ho tsy ambara telo avokoa ny resaka ifanaovana ireo mpitsara ambony momba ny fifamidiniana ataony mpikambana ary malalaka izy ireo amin'ny faneho-kevitra momba ny mahazo na tsy mahazo raisina ny fitoriana iray araka ny fanamariana atrany nanamafy-ankila ny mpanao politika fa mila hajaina izay fisaraha-pahefanjay mba tsy hampitombo ny savorovoro eto amin'ny firenena mety izay tiatsika hanaovana anazy fotsiny ve zany ny andeha hanaovana ny HCC lavinay zany tompoko tsy zany ny tokony ho fomba fiasa fa aleo raha vana aloha le izy dia apetraka tsara nylay fisaraha-pahefana tia ny ministry ny fitsarana ity ny rafi-pitsarana tsy mitovy ireo fa misy lalàna mifeha ny asiam-pitsarana dia misy lalàna koa mifeha ny mpitsara ny sehatry ny ministera ny fitsarana dia haitsika tsara mila sarantsika zany ny politika zay aty am'mpanatanteraka sy ny aty amin'ny raharaham-pitsarana satria tsika tany republikanina raha teo io zao dia saika anendry teo zao ny solombavam-bahoaka dia fantatsika izy ange maro anisao dia agagatsika ve raha olony ve no lasa alefa manko amin'ny HCC atao tsara le politika rehefa ny zavatra nitoeritsika teo dia ny fomba anaovantsika mahatsika anazy satria omena sehatritsika amin'ny concertation dia ndao zany ny amatsika misy ihany koa mpamakafakahafa mametra-pandaninany amin'ny hoe kajy politika avolenta ve sa fifandrifian-javatra ity disadisa eo amin'ny ministera ny fitsarana sy ny HCC ity tsy fifankazahoana eo amin'ny rotonta izay niseho taoriany fikasan'ny filohan'ny anteny meram-pirenena sy ireo birao maharitra anolo ny solon-tenan'izy ireo eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalampandrenana fividianana izay voaterina zany nasiana hemitra tamin'ny fotoana farany noho ny faneho-kevitra maro tamin'ny hanivakijery nataon'ireo mpanao lalàna maro izay nanamafy fa tsy ara-dalàna io fikasany anteny meram-pirenena io rehefa tsy nety ny planinina voalohany iny izao miditra amin'ny planinina manaraka izao indray ahafana mizotra mankany amin'ny fanoloana ireo mpikambana eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalampandrenana hoy aiasy ny fantaniana apetraky ny mpamakafaka atrany andrasana araka izany toy ny ity tsy fifankazahoana eo amin'ny mpikambana eo ny fitsarana avy momba ny lalampandrenana sy ny ministry ny fitsarana ity sy izay iseho aoriana amin'ireo androm-panjakana voatonontonona ho hitantsika miandalana araka izany ny fivoarana izay raharaha mampifanolana ny fitsarana avy momba lalampandrenana sy ny eo anivon'ny ministera ny fitsarana ity fataorian'ny fisamborana ny alahady lasa teo nyroso tamin'ny fanokafana fanadiadiana momba ilay sambo ampitaditra solika tagory tratrany tao amin'ny fahadranomasina la Frantsa amin'izao fotoana izao ankilany nanameloka ary nandray izay ho fanitsakitsahana ny fahalalahany fivezivezeny Rosia izay voalaza fa niangany dia sambo ity sambo ity izay voalaza fa nampiasa sainam-pirenena maro ary isan'izany ny saina malagasy ka antony resabe eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao tokony manokatra fanadiadiana ihany koa ny tompona andraikitra eto amintsika manoloan'izay hoy ny mpahay fifandraisana iraisam-pirenena tamin'ity andro anty kabainloa nanokatra fanadihadiana ara-pitsarana i Frantsa hamantarana ny tena zava-misy marina sy hanamarinana ny maha-ara-dalàna na tsy ny taratasyn'ilay sambo tagora raha ny vaovao avy amin'ny tompona andraikitra any an-toerana no tanterin'ireo gazety vahiny samihafa andanina nanohitra sy nitsikera ary nanameloka mafy an'izany i Rosia izay nandika ho karazana fanetsikitsahana ny fahalalahan'ny fivezivezen'ny sambo iny an-dranomasina izao fisamborana izao hisy ny fepetra ho raisina hierovana ny sambony arabarotra ho iatrany ny fanambarany Rosia raha ny fanambarany nataon'ny mpitondra tenin'ny Kremlin sy ny mpitondra tenin'ny prefektura an-dranomasina Rosiana navoaka ny gazety AFP mivaova sy samihafa ny vaovao momba ity sambo mpitatitra solika mitondra anarana Tagore tratra ny tafika an-dranomasina Frantsay tany amin'ny 700 kilometatra any andrefan'ny Bretagne ny alahady teo ity ahina ho anisan'ny flotte fantôme Rosiana ampiasaina hialana amin'ny sazy iraisam-pirenena miatra amin'ny Rosia ity sambo ity raha ny loharan'ny-baovao hafa voalaza ho natetika niova sainam-pirenena nampiasaina ilay sambo hatramin'ny angany tany amin'ny seranan'ny sambon'ny Mourmansk any Rosia efa nampiasa saina malagasy Île Marshall sy Panama ary nitondra sainam-pirenena Camerounais izy izao tratra izao raha ny fanamarinana nataon'ny sampandraraha mpanaramaso ny fitaterana an-dranomasina Frantsay
raha ny fanadadiana natao fomba fanaon'ireo tompontsambo eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny manova ny sainam-pirenena matetika azona tombontsoa ara-pitsipika sy hanafenana ny lalana sy ny asa ataony sambo tranga mampanahy amin'ny mety hisy any fanetsikitsahana sazy ara-toekarena araka ny fanamarina mbaovao natao voasokajy ho anatin'ny listr'ireo sambo iarany sazy navoaka ny États-Unis sy vondrona Européana ary Royaume-Uni ny sambo Tagore hoy ny lahatsoratra ny gazety frantsay Le Monde sy France 24 ary RFI hatreto tsy mbola namoaka fanambarana ofisialy ireo firenena voalaza ireo ho an'ny Madagasikara manokana efa nanambara ny APMF na ny sampandraraha miandraikitra ny fanaramaso ny fitaterana andranomasina fa misy taratasy hosoka amin'ny anaran'ny Madagasikara miparitaka ary tsy hita ao anaty rejistra ofisialy ilay sambo miisa 7 ireo sambo nanaovan'ny APMF fanerana tamin'ny fiandohany volana Aprily fa tsy nitondra ary tsy manana laharam-pamantarana avy eto Madagasikara tafiditra ao anatin'ireo listra sambo 7 ireo ilay sambo Tagore mahabe resaka amin'izao fotoana ho an'ny mpandinika hafa mitovitovy amin'ny raharaha boinina 777 izay tsy nazombaovao ofisialy firy avy teo anivon'ny ACM ity raharaha ity ny teo anivon'ny APMF sy ny ministera voakasika izay tsy nanome vaovao androany raha nanontaniany mpanao gazety momba ity raharaha miteraka resabe eto antoerana sy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ity fanambarana antaratasy no navoakan'izy ireo omaly izay maro ny teboka tsy mazava sy voamaika mampitombo ny fanontaniana antsain'ny mpanara-baovao amin'ny fotoana toy izao indrindra no ilana fanazavana feno sy ampy ary ofisialy hialana amin'ireo tsaho sy honohono miparitaka itsiro manana zo ahalala ny zava-misy marina ny vahoaka malagasy amin'ny anaran'ny mangarahara fotoana izay andraisan'ny fanjakana fipetra ndesaka an'ireny boinina triplaset reny tsika natato akonay ndesaka ny sambo rusiana sa malagasy ina mifantatra fotsiny aloha amin'ny lafiny lalàna de tokony anana ny nationalité ny sambo anankiray ka marina amin'iny de ny hoe ny malagasy ve dia nanome fahazahon-dalana nanome nationalité an'io sambo io sa tsy ao fotsiny fipetrahana akoatran'izay de ataoko hoe zavatra maizimaizina nga no ilazana azy fa efa resaka an'io ny tompony andraikitra malagasy de zay ny atao hoe valiteny ofisialy ny malagasy fa voie maritime de anisan'ny voie stratégique anankiray le fiandrianan'le sambo dia zava-dehibe mba ahafana mamantatra ny lalàna miatra eo ambony ny sambo iny ary izany fanjakana zay tompony andraikitra kasika an'le sambo na tsy voatony ho tompony andraikitra mivantana azy i Madagasikara ny fisiany sainam-pirenena malagasy teo amin'ny sambo dia mampiditra ny firenena ao anatiny ity raharaha goavana mifandray amin'ny fifanenjehina ara-jeopolitika maneran-tany momba ny varotra sy olika ity ka tokony hitondra fanazavana ny tompony andraikitra fanandrify amin'izay tsy ampy raha fanazavana fotsiny anefa fa tokony hisy ihany koa ny fandraisana fepetra hentitra raha toa ka tsy misy diantanany tompony andraikitra eto amintsika ity raharaha ity na mivantana izany na ankolaka fanavaozana izao ka tsy tokony hamerina ny fomba fanao tsy mety nataony teo aloha na eo amin'ny fahatarana serasera izany na eo amin'ny fandraisana ny fanapahan-kevitra fa hevitra diso ny filazana fa manamora ny fahazon'ireo arena kibony tany ny olona manana toetena varira ka mahatonga ny fakana-keriny sy ny famonoana azy ireo ho ny teo anivon'ny ministera tompony andraikitra androany manamafy ny ady amin'izay abibiny zay ny fitondram-panjakany ray manantolo ka manetsika ireo ratsa mangaika rehetra manerana nosy ankehitriny ahonina saina no mitatitra ny antsiprian'izay ny fitondram-panjakana iray manontolo amin'izao no miara-mihetsika ary mifanometanana amin'ireo ankolafi-kery samihafa eto amin'ny firenena ho fiarovana ireo olona manana toetena varira misy hevi-diso sy finonom-pona ka mahatonga ny sasany manao abibina makan-keriny sy mamono ireo olona manana toetena varira hoy ny teo anivon'ny ministera ny arena kibony tany izay nanao fanambarana na androany dia misy zavatra mitranga hoe manao sorona sy mamono ny zaza manana toetena varira mba hazona vato sarobidy na volamena na koa hoe mercure mba hananana harena ainganadiaingana zay eto de manambara fa tsy misy ifandraisana mihitsy ny hahitana sy na ivoan'ireny otrikareny avy ambany tany amin'ny famonoana sy na fanaovana sorona ny zaza manana toetena varira voapirofo ara-tsiantifika tanteraka
fa ny firoborobo ny teknôlôjia sy ny fahalalana ran-tsiantifika no entina mahita ny arenakibon'ny tany fa tsy misy ifandraisany velively amin'ny famonona na fakanakiriny na fanaovana sorona ireo olona manana toetena varira. Omaly nisy indray nitrangana fakanakiriny zaza manana toeterana varira tany Tsiriky Beroro. Zaza vao 3 taona ity nisy nakankiriny ity ary olona mirongo fitaovam-piadiana no nanatanteraka izany. Nanaradia avy hatrany ireo mpitandro filaminana sy ny fokon'olona ka azo androany ity zaza ity mitoy ny fikarohana ireo olon-dratsy. Ny eo anivon'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisankina izay nanamafy ihany koa izay fiahiana ireo olona manana toetena varira izay eo anatrehany izao toe-java-misy izao. Nomena toromarika ireo taleparitry ny mponina sy ny firaisankina manerana ny Nosy mba hanetsehina avy hatrany tsy misy hatakandro ny tambazotra fiarovana ny ankizy na ny RPE, réseau de la protection de l'enfant, izay ahitana ny mpitandro filaminana, ny eo anivon'ny fitsarana, ireo tompona andraikitsy amsahana ny fahasalamana, ny fokotany sy ireo maro tsy voatanisa ary ireo vondron'olona ifotony. Tsara ny mampafantatsa fa efa misy ny votoerana izay afaka handraisana ireo olona varira raha misy ny amehana sy ny fahatahorana ny ainy. Izany votoerana izany dia hita eo anivon'ny fitalevam-paritsy ny mponina sy ny firaisankina manerana ny Nosy ary iaraha miasa hatrany amin'ny mpitandro filaminana ny polisy sy ny zandaro. Manoloana ireo finonom-poana mikasika ny olona varira dia hamafisina ny paikady amin'ny alalan'ny fanentanana sy ny fampahafantarana isa-paritra ny ministeran'ny mponina izay iarahana amin'ireo sojabe, ray aman-dreny ara-drazana, ray aman-dreny an-tanàna ary ireo manam-pahefana isa-sokajy ny eny fotony. Ao anatin'izay hetsika ho fiarovana ireo olona manana toetena varira izay nanokatra laharana maitso ny fitondram-panjakana ahafahan'ny olom-pirenena rehetra mifanometanana sy mampita vaovao amin'ireo tompon'andraikitra ka miantso avy hatrany ny laharana 147 na 770 amin'zato. Ambony oharina misalanisa maneran-tany notin'ny Madagasikara eo amin'ny fitsoahan'ny tanora sy manam-pahaizana makany velany raha ny taremarika Antona 420 manoloan'izay isan'ny fiaonabe iraisam-pirenena andinihana ny olana sy ny vahaolana manoloan'izay fuite de cerveau izay ho tanterahana etsy amin'ny oniversité ny Antananarivo. Daniela Minoso. Noho ny tsy fisinasa mifanatraka amin'ny diplôma izay ananana fa ihany koa noho ny fitadiavana fari-piainana tsara kokoa, manao ny fomba rehetra andosirana ny firenena, ianarana na iasana ny ivelany ankamaroan'ny tanora sy manam-pahaizana amin'ny sehatra maro samihafa aty Afrika isan-taona. Tranga izay miteraka fahamagana toy ny fahaverezana talenta sy fahaiza-manao ho an'ny firenena, fa ihany koa mampiadana ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy raha tsy jerena akaiko ny toa anivon'ny fikambanana tsy miankina iray. Tsy mametsina an'izany satria le izy dia approche systémique ny anay tena hoe zavatra sy le système ray manontolo mihitsy mila amboarina, tsisy hoe ny fanjakana ny diso, tsisy hoe ny tanora ny diso, tsisy hoe iza, tsisy resaky inona fa miainga amin'ny changement de mentalité de base ny fandovana ny fomba fisainany. Satria izy zany afaka hoe miainga amin'le tanora mihitsy koa izy hoe ahoana zany hoe mandeha manova fahalalana izy dia ahoana ny fahatsapana ny fampandrosoana tiany hoentiny amin'ny firenena izay nisy azy. Satria be da be ny firenena any ivelany manana politika ohatr'izay alefany makany ivelany ny tanorany. Tena hoe izy mihitsy ary miantoka antony hoe ndanareo mandeha mianatra any ivelany fa rehefa tonga ny fotoana le tanora mihitsy ny tonga saina hoe andeha ivelany amin'ny fireneko andeha hampandroso ny fireneko dia eo zany eo le mila lanjalanjaintsika hoe aiza zany fa atsika mametraka an'izay eto Madagasikara. Azo lazaina hoe mbola sarotra fa mila manomboka aloha tsika. Zay le izy atombokontsika aloha le izy dia le izy tena ezaka lavitra ezaka. Araka izany, mbola maro ny fanatsarana mila atao ahafahana misoroka izay fitsoan'ny tanora sy manam-pahaizana makany ivelany izay, tsy ahafahana mitazona azy ireny, indrindra ho antsika eto Madagasikara ho hiatran'ny fanazavana. Isan'izany ohatra ny fanomezana hevitra ho an'ireo tanora, ampivelatra ny traikefa izay azo ny tany ivelany ho amafisina eto Madagasikara. Ahoana ny situation rehefa tena miasa any ivelany tokoa, voalohany indrindra aloha dia any misy lalàna tsara mihitsy manaja ny asany, bon payeur tsara ny resaka patron, tsisy olana mihitsy fa nefa kosa ny asa misy any andafy mbola be dia be tsy misy eto amintsika, dia raha izay zavatra tsy misy izay nefa no entiny eto amintsika mbola azahoana karama mihoatra lavitra noho ny karamako ny asa tany izao ohatra. Raha ny fanatsarana izao dia raha ny zavatra hitako dia misy maromaro. Voalohany indrindra ilay anisan'ny teo ilay hoe
tsika mpampiasa ihany koa mba mila manome chance ho an'ireo jeune diplômé satria andraindray tsika rehefa manao offre de travail dia mangataka expérience en peu temps be dia lasa matetika lasa leny zokintsika nataontsina na ray aman-drendrentsika foana ny miasa fa mba omenao chance zany omena confiance koa les jeunes diplômé dia faharoa manarakarak'izay resaka hoe valorisation en diplôme somary iny moa zany système kely mihitsy hoe mba miezaka ny rotota ny anankiray mba ny mpampiasa zany mba mijery ny herim-pondro ankizy nianatra dia ny ankiziko ihany koa raha mba efa misy ezaka ho an'ireo manome tolotra asa mba ho intègre tsara rehefa miasa satria ohatr'izany zao ny any ivelany rehefa hoe miasa tokoa dia tena miasa. Ho an'i Madagasikara manokana noty 5 amin'ny 10 noty azo raha ny noty navoaka ny Human Flight and Brain Drain Index 2024 mahakasika izay fitsoan'ny tanora sy manam-pahaizana mankany ivelany izay izany hoe ambony salanisa maneran-tany izay 4.70 amin'ny 10 Antony anatanterana ny fionambe iraisam-pirenena etsy amin'ny Université ny Antananarivo ny alakamisy boavy izao hitadiavam-baolona na mahakasika izany. Aorian'io fionambe io amolavola torolalana sy vina ho atolotra ireo tompon'andraikitra maro samihafa ny anivon'ny fikambanana tsy miankina panafricaine Action pour l'éducation citoyenne na ny APEC international. Ampidirina anatin'ny rafitra fanabeazana manomboka any amin'ny sekoly ambaratonga fototra hatrany amin'ny université manomboka izao ny ady amin'ny kolikoly antony nanomboana ny tetikasa lutte contre la corruption par l'éducation et la jeunesse izay tafiditra anatin'ny fampiarana ny paikady nasionaly amikasika izay kolikoly izay ho antaona 2024 hatramin'ny taona 2024 ny teo anivo ny Bianco izay nanamafy fa tsy vita ny fanagadrana sy fampiaran-dalàna fotsiny ihany ny ady amin'ny kolikoly fa tsy maintsy miainga amin'ny sehatra ny fanabeazana sy ny fanovana toe-tsaina ihany koa. Daniela Minorso. Ankoatra ny ninivony ireo sampandram-panjakana maro samihafa efa tafiditra lalana anatiny sehatry ny fanabeazana ihany koa ny kolikoly amin'izao fotoana raha ny fitarainana voarainy teo anivony Bianco na ny rafitra malotina miady amin'ny kolikoly. Isan'ny tranga mateti-pitranga ohatra ny kolikoly amin'ny fanovana diplôma, ny fisondrotana kilasy azona noty tsara avy amin'ny mpampianatra, ny fanodikodinana ireo vatsim-pianarana fa ihany koa ny fahazona trano fonenana eny anivon'ny université. Ankoatra ireo ny fampiasana ny vola omeny ireo ray aman-dren'ny mpianatra na ny famatsim-bola avy amin'ny fanjakana nodinana ireo sekoly isan-tsokajany. Ireny rehetra ireny raha tsy voajery dia nizao izay tarika kolikoly goavana antony hanangana ny ady amin'ny kolikoly miainga eny anivon'ny sekoly ambaratonga fototra miakatra amin'ny alalan'ny fanokafana ny tetikasa la lutte contre la corruption par l'éducation et la jeunesse sy ny confédération suisse. Mampalahelo petite corruption le izy kanefa mampitaraina ray aman-dreny eritreretiny fa izao misy lasa grande corruption ao anatiny satria rehefa mitambatambatra le izy dia lasa grande corruption. Mandray ohatra vola ana miliara natonto ny fanjakana ividianana table banc ohatra fa milaza aminareo fa nany azahoana an'le marché dia fa fantatra fa olona kaikaiky an'le ao anatin'ny fitondrana na ao anatin'ireo mpitondra no mahazo an'le marché. Mbola tsy mandeha ny ataontsika hoe ny fifantenana an'le olona ahazo an'le marché le entana efa tonga tsy kelikely ary tsy tonga daholy. Lazaina fa hoe marché de gré à gré le izy satria misy urgence kanefa le zavatra hatramintsika amin'ny teny zao mbola tsy livré ao amin'ny ankapobeny. Mampalahelo le izy nefany zava-misy dia zay no mahatonga atsika tsy maintsy mametraka ho zava-dehibe ny resaka fanabeazana. Ankilany tsy rarany fanjakana irery ary tsy ho vita ny fanjakana irery ny ady amin'ny kolikoly ny teo anivon'ny confédération suisse. Mitaky fandraisana ndraikitry ny rehetra izany indrindra ny tanora izay heverina ho herim-panova eo anivon'ny fiarahamonina. En effet, la corruption demeure un obstacle majeur au développement économique. Entoko mbola sakana lehibe amin'ny fampandrosoana ara-toe-karena ara-tsosialy sy ara-panjakana eo amin'ny firenena ny kolikoly. Miamalemy ny fanjakana amin'ny asa fototra dia ny manompo vahoaka mipoitra ny fahaverezan'ny fifampitokisana eo amin'ny olom-pirenena sy ny manam-pahefana. Ao anatin'izany toe-javatra izany ilaina tokoa noho ny hatramin'izay ny fanamafisana ny valiny sady fisorohana no mikendry fiovana maharitra eo amin'ny fitondran-tena. Tsara songadina ihany koa fa matetika ny kolikoly dia avy amin'ny fifandraisana eo amin'ny tombontsoa ho an'ny daholobe sy ny tsy miankina ary noho izany dia tsy vitan'ny fanjakana irery ny misoroka azy. Ity zava-misy ity dia mitaky fiaraha-mientana mirindra sy fandraisana ndraikitra mavitrika
avy amin'ny mpisihatra rehetra ao amin'ny république. La lutte contre la corruption s'inscrit pleinement au cœur de cet engagement. Hatrito mbola kely na manify ny teti-bola natokana ho an'ny Bianco edina amin'ny kolokolo an'ity taona ity raha ny fanazavana trany. Antony mbola ilay fitondrana teo aloha no namola vola ny teti-bola natokana ho azy ireo tamin'ity taona ity no ny amenina nisy eo teto amin'ny firenena sainga sy mpanovana raverina amin'ny laoniny izany anatin'ny loi de finance rectificative na ny lalàna mifeny teti-bola mpanjakana sy mpantsina. Na izany mametraka ny tanora ho ivo ny mpiady amin'ny kolokolo ny paikady pirenena iadina amin'ny kolokolo voanankatoavintsika ary ampiaritsika amin'izao fotoana izany hoe ilay paikady 2025-2030 ka tsy maintsy isy ny teti-bola tokana ho an'ny sehatry ny fanabeazana. Raha tsy hivina, voalaza ao anatin'ny paikady pirenena izay ampiaritsika amin'izao fotoana ny ampidirana ny ady amin'ny kolokolo anatin'ny taranjam-pampianarana, ny amelomana sy hanamafisana ireo tambazotra ny tanora mandalina ny fahamarinana sy ny fahitsiana, ankoatra ireo ny fanentanana maro samihafa. Tanjona amin'izany ny amongorana ny kolikoly, miainga iny anivo ny fanabeazana. Iverenantsika vetivety ny tontolo ny fitsarana fakirakirany ireo angon-drakitra samihafa miroso amin'ny fametrahana angon-drakitra ara-nomerika ny eo anivony fitsarana amin'izao fotoana izao hanafainganana ny fanatanterahana ny raharam-pirenena. Isan'ny tanjona ny ampiroborobo ny fampiasan'ireo tompon'andraikitra ny teknôlôjia eo amin'ny sehatry ny fitsarana ao anatin'ny fiarovana ny angon-drakitra. Ity fametrahana angon-drakitra ara-nomerika ity izay tafiditra amin'ny fankalazana fa 5 taona ny fitsarana tampony siarina fitiavana. Miroso amin'ny fanavaozana amin'ny alalan'ny fametrahana angon-drakitra ara-nomerika ny fitsarana amin'izao fotoana raha toa ka rindram-baiko na logiciel no nampiasaina teo aloha tamin'ireo rafi-pitsarana isan'ambaratongany mila havaozana mifandraika amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia ny fomba fiasa sy ny fitaovana ampiasaina eo anivon'ny fitsarana malagasy. Antony irosoana amin'izao ny fametrahana ny angon-drakitra ara-nomerika tanjona ny anafianganana ny asam-pitsarana toy ny famoahana ny pitsarana raha ny fanazavana. Amin'ny fotoanandroany zany tsika dia efa ampy ny ataontsika hoe dingana andrana ahafahana manao an'le déploiement andreo plateforme rehetrarehetra ireo au niveau ny juridiction rehetrarehetra manerana ny Madagasikara ary ao anatin'izay déploiement zay tsika ankehitriny araka nambarako teo hoe tena ao anatiny tanteraka mihitsy zany tsika izao ao anatin'izay déploiement andreo plateforme ireo. Ankoatran'izay ihany koa dia misy andreo ataoko hoe service essentiel au niveau an'ny justice zay mbola eo am-panomanana moa zany an'le plateforme ahafahantsika amigérer an'ireny service ireny tsinganiko amin'izany ny casier judiciaire izay atsoatsy dia isy plateforme zany ho apetraka hitantana an'io casier judiciaire io. Tsy azo hidivirana ny fampiasana tontolo numerika sy ny intelligence artificielle eo anivon'ny fitsarana ka natao hanampy ny fametrahana ny asan'ny mpitsara ny fananana ny angon-drakitra ara-nomerika raha ny fanazavana hatrana saripady ny antota taratasy sy ny famoahana ny didim-pitsarana eo anivon'ny fitsarana manoloana ny mety hisy any hosoka na heloka anabaka na ihany koa ny cybercriminalité ka tsy maintsy hamafisina ny fametrahana ny rafitra irovana izany. Hisy noho izany atsoatsy ny famolavolana ny sata sy ny tondrozotra ho an'ny fiarovana ny angon-drakitra ara-nomerika eo anivon'ny fitsarana ito Madagasikara. Eo anivon'ny komila moa zany no anisan'ny ampahafantarina voalohany hoe izavy ny olona tokony manana accès amin'io données zay kirakiraina ho an'iva fitsarana io. Dia ao anatin'ny fanapahana zay ho raisin'ny komila no ho fantatra daholo hoe makaiza sy makaiza ireo données ireo ary iza no manana accès amin'izay. Ankoatran'izay koa moa zany dia efa misy ihany koa ireo délégué à la protection des données dia eo amin'io délégué à la protection des données io eo no angonina hoe makaiza sy makaiza zany le données ka tsy tokony hifoana amin'izay zany tsy tokony hoe ho amidy na ho avily zany ny antony anangonana an'le angon-drakitra fa rehefa ohatra hoe ampiasaina dans le cadre na famotorana fotsiny dia mijanona hatreo ihany zany. Nisy araka izany ny atrikasa nentina nandinihina ity fametrahana ny angon-drakitra ara-nomerika ity eo anivon'ny fitsarana nirahana tamin'ireo mpiara-mombonantoka ara-teknika ka anisan'izany ny commission malagasy de l'informatique et de liberté hetsika izay nentina nosafidina nanokafana ny fankalazana fa 15 taona ny fitsarana tampony androany no dinihina nandritra ity atrikasa ity ny fidirana amin'ny tontolo numerika eo anivon'ny fitsarana
ny fampiroboroboany ny mpitsara sy ny tompony andraikitra ny fampiasana ny teknôlôjia numerika sy ny intelligence artificielle eo amin'ny asam-pitsarana sy ny loza mety hitranga. Dia izay ihany koa no entsika misendetivety ao anaty dokafo fa mialohany hisarahantsika vetivety zaraiko aminao vetivety ny voka-dalao eo amin'ny lalao ara-piralaina eo amin'ny Maroka sy Madagasikara. Lalao ara-piralaina izy io ary mitarika amin'ny isa ray ny ohatra sady zany zareo Marokana bola tafiditra teo amin'ny minitra fatelo ezahantsika hozaraina atao anatin'ny fampalalam-baovao hatrany amin'ny fivoaran'izay antotanisy izay rehefa avy eo ary. Meilleure qualité, mitunda vitamine C. Jimina, ni goûter naturel, c'est pirate, c'est réel. Café orange, fraise et coco, c'est parfait, marisa caraza. Jimina, a gagner roche, alle tenga toche. Mina metamna. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy foniny azo safidianana tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao conseil anakanapena mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapi mahasolotsia amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza matatsy soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana ary isolant thermique ilay mampangatsiatsika ny atitrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tonga varaliana fa misy refzetiny. Coucou Angie. Coucou. L'historien le channel kusaki tena jay. Merci Benji. Ina tena tsastakhamabla mihitsy tean'olo jiro sy karoty ato fa dans le rouge un budget akzao. Mandalova Batimax promo be volana juillet manontolo cliqueo tsy liantsinge asaramanitra miavaka fienambidy 5,000 isanjato be zao ho an'ny sanitaire sy carnage ary luminaire fienambidy 10 isanjato kosa ny amin'ireo kojakoja sy fitaovana ilaina amin'ny fanorenana fienambidy 3 isanjato hatramin'ny 7 isanjato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny 3 jona Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Zay mila fotoana bobaka koko ikifena net zao dia zao hely hoanina 1 giga no mety aminao 1 giga dia zao 500 méga mandritra ny tontolo andro ary 500 méga azonao ampiasaina manomboka amin'ny 10 ora alina hatramin'ny 9 ora maraina arivo ariary foana nefa 1 giga isamfena amin'ilay azy tsindrio aingana ny dièse 322 étoile 64 dièse na midira amin'ny super app Yes et moi. Yes. Mamenina ny arambatra ny tombokilasy tombovavy tonga sondray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alaity. Magataka ny fitondrany hijery akaiky ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny distrika na Tanimoro ireo mponina avy any an-toerana. Manjaka ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny endriny maro tsy mazava kilan'ny fomba fiasan'ireo mpitandro ny filaminana sasany izay manome vahany izay tsy fandriam-pahalemana any an-toeran'izay ny Antsiprieny. Mitaraina noho ny fomba fiasan'ny mpitandro ny filaminana sasany sy ireo manampahefana sasany manoloana ny asandalo ireo solotenan'ny mponina avy any amin'ny commune na Ampamanta distrika ny Tanimora Atsimo amin'izao fotoana. Misy firaisana tsy kombakomba amin'ireo manampahefana sy ireo dahalo mpangalatrombo hoy ny fitarainana. Mangataka amin'ny fanjakana fohy be arak'izany izy ireo hijery akaiky ny zava-misy any an-toerana ka hitondra vahaolana maharitra. Zahay lapeloha tsy mirimbo mipetraka Fokotany lapeloha tsy mirimbo distrik Antanimora Atsimo alaireo ny ombinay eny agnamby 20 amby 100 tsy hita mpopoka io de monja mandilisoa vonoiny dahalo
tamin'ny fotoagna io izay zany ty raha mampanahelo ahy le mahagagahy zany kay miharo tsikôlikoly amin'ny dahalony fanjakana tsy ao fanjakana fa gendarme miaramila fa maramila tsy dena niaraka am'le dahalo fa gendarme reo tena tsisy hevitsy manao kolikoly mizay ireo miaraka miasa dahalo lehibe tanàna amanombo tany ay vita ireo zara miaraka ny dahalo reo ty mizara tany eo potepote alay tsy atolo tagna mihintsy mba ho jerenareo akaiky io fa tena malahelo olo tsy mangalatsy olo tsy magnino fa mitetika mamboly vonony fahatany tanànay am'izao tsisy ndaty mipetraka na raiky na koho tsy rehafiko le omby ny osy zao fa tena rava daholo le tanàna tokony ho amafisina ny andraikitr'ireo mpitandro ny filaminana ho fiantohana ny fanindriam-pahalemana raha ny fanairan'ireo mponina avy any an-toerana tsy mety amin'ireo mponina any an-toerana ny fomba fiasan'ny mpitandro ny filaminana sasany fanampin'izay tokony ho ametrahana toby miaramila ihany koa any an-toerana raha ny fangatahana hialana amin'ny fanararao tamin'ny-pahefana ataony zandary sy ny manam-pahefana sasany no tanterahana atao fianaratsoa nandritra ny roa andro ny atrikasana ananganana ny task force momba ny zotra-dalamby FCE mampitohy any fianaratsoa sy manakara fanamby lehibe no apetraka ho an'ny tombontsoa any daolobe sy ho fanamorana ny fiainan'ireo mponina manamorona ny lalamby manomboka izao ho ny minisitry ny fitaterana nandritra izay aingorakotondrina kolo fianaratsoa ho fanantanterahana amin'ny fanarenana ny zotran-dalamby mampitohy ny fianaran-tsoa manakara izay eo ambany fiahin'ny ministera amin'ny fitanterana sy ny famantarana ny toetrandro dia najoro ny task force ivondrona nyireo solotena isak'ireo faritra voakasika ny lalamby matsiatrambony vatovavy ary fitovinany ao ihany koa ny solotenan'ireo mpiasa ny FCE na ireo amperinasa na ireo efa misotro ronono ireo mpandraraha mpampianatra ireo mpitatitra antanety ary mpisehatra amin'ny fizahantany najoro izy ity hijery ny vahaolana maritra sy mateza hanarenana ary ahafahan'ny rehetra azo tombontsoa amin'ny fisininy ity zotran-dalamby ity izay aloha aloha alaina daholo ny hevitry ny hervilna rehetra ny ananganana n'izay task force zay mba ahafahantsika mijery hoe tena vahaolana maharitra izay hijerevana araky ny lalàna ovy ny fitantanana amin'izao fotoana izao tena mbola tafiditra tena anatin'ny lalàna satria raha nyle nyresantsika teo zay misy zavatra maromaro izay nitranga teo anivon'ny FCE nametrahana ny comité de redressement tamin'ny taona 2024 fa lany koa ny mondany zany comité de redressement zany araky ny lalàna koa ve le comité de redressement satria araky le teneko anareo teo hoe sous redressement judiciaire tamin'ny fotoanandro nylay FCE zany dia hita zany hoe misy zavatra fangaroaro mifanjevo ao anatin'izay zavatra zay izay no antony mahatonga anay zany anisan'le hoe tena ilaina ny fijerevana ny resaka ny lalàna momba ny resaka FCE faharoa ny resaka structure organisationnelle izay everina fa mbola misy zavatra manjavozavo ihany koa zany eo anatin'le izy dia ilaina ho jerevana ihany koa zay ary mifahatelo any amin'ny resaka famatsim-bola mihitsy ny amin'ny hoe ahoana ny tokony atao zany ahafahana manarina ny orinasa efa nilazaiko teo ny côté teknika efa nisy ny orinasa izay najoro teo efa navita ny tety an'io lalan'ny io zany tao anatin'ny intelo ny efatra verina teo izy mahita an'le hoe hito ny tena zavatra tena mainka tokony hojerevany FCE anatin'le fanarenana zay fa manana anjara biriky lehibe sy masarika avahiny maro ihany koa ny fisininy ity zotran-dalamby FCE ity eo amin'ny sehatry ny fizahantany fantatritsika koa nefa ny fa tsy afaka misaraka amin'ny resaka fizahantany ny orinasa FCE satria betsaka ny mpizahantany tena liana amin'io FCE io na ny faritra izay andehanany zany FCE zany zany koa zany tena tokony hojerevana ao anatin'le izy ahoana ny fomba ampiroboroboana ny ara-toekarena amin'ny alalan'ny resaka fizahantany an'ireo faritra izay andehanany orinasa ireo izany hoe tsy miankina amin'ny ministera ny fitaterana irery zany ny zavatra tediavina ny roany raha metrahana nyty task force ity fa izay ministera concerné rehetra izay entité rehetra na ny mpandraharaha io ny mpandraharaha ara-toekarena izay mivelona amin'ity orinasa FCE ity na ihany koa zany ny reo olona efa manana ny traikefa tranainy atao anatin'izany angalana hevitra daholo zany mba ahafahana mijery ny fanarenana nylay orinasa amin'ny ankapobeny
miezaka mitrakatra ny sy miodina ny orinasa FCE dia mbola maro aza ireo olana goavana sedrainy ao ny fanteran'ny fotodrafitrasa ny lalamby ny masinina efa tamin'ny fanjanahantany ny fitondrana teo aloha izay nanao oeraoera makasika ilay loha masinina novidiana nefa tsy azo ampiasaina satria tsy mifanaraka amin'ireo vagon efa misy ka nampiteradoza ateo ihany koa ireo nalaina natao hitarika ireo vagon train urbain any Antananarivo misy moa ny lasan'ny Madaray tsara nefa ny manamarika fa ny fisin'io fitanterana an-dalamby ity dia iankina ny fampandrosoana amin'ny faritra izay lalovany vao tsy ela moa ny minisitra tamin'ny fankalazana ny 70 taona ny TFC ity no nilaza fa atao maika ny fanarenana izany ka iray volana teorina dia miroso amin'izany izy ireo ho an'ireo mpiasa kosa indray dia efa voajery ny momba azy ireo ary efa andalam-pamahana ny amin'izany andrasana arak'izany ny fanatanterana mba tsy janona ho fampanantenana intsony ity fanarenana ity. Avy any fianaratsotsika dia hiazo any Mahajanga vetivety toy ny fanaony isan-taona nanohan'ireo ankizy beazana ao amin'ny orphelinat tantanin'ny commune Mahajanga ireo mpianatra master 2 manaraka ny lalam-piofanana commerce international sy ny marketing et communication avy amin'ny IUGM etsika izay tafiditra anatin'ny fampiarana ny taranja gestion de l'événement sy ny responsabilité sociétale des entreprises. Christian Andriamier Kolomanjanga. Ato amin'ny toeram-pandraisana Zazakamboto tantanan'ny commune Ambonivohitra Mahajanga no nanatanterahany mpianatra master 2 nanolorana ireo fitaovana azo avy tamin'ny vola voangino izy ireo nandritra ny hetsika no karakarainy ny farany herinandro teo dia ny 7 sy ny 17 ny volana Mey izay tafiditra ao anatin'ny fampiarana ny taranja ianarany any an-tsekoly dia ny gestion de l'événement miaraka amin'ny fandraisana anjara ny sekoly ianaran'izy ireo ao anatin'ilay tetikasa ny votoeram-pianarana UGM ny RSE na ny responsabilité sociétale de l'entreprise. Androany ty izay fanomezana ny don zany nomena ho andreto ato amin'ny centre orphelinat Mangarivotra reto ho andreto zazakely eto amin'ny Devon reto zao dia ny mpianatra ao amin'ny master 2 en communication marketing et communication sy commerce international ao amin'ny IUGM na hoe Institut universitaire de gestion et de management ao amin'ny université de Mahajanga zany ny karakara hetsika zareo ny karakara événement tamin'iny weekend iny dia nahazo vola kely zareo dia nentina zany ireo vola azo tamin'ireo nanaovana don ho an'reto centre orphelinat Mangarivotra reto miaraka amin'ny Institut miaraka amin'ny UGM zany ny fanomezana volany amin'ny administration ny UGM manampy zany amin'ny alalan'le hoe RSE na responsabilité sociétale de l'entreprise dia izay zany ny antony androandroany hetsika androany ity. Karazany 5 ny hetsika nataon'ireo mpianatra avy ao amin'ny sampam-piofanana commerce international sy ny marketing et communication na ahafahana nanao izao fanomezana izao dia ny salon de savoir faire sy ny forum d'entreprise izay samy nitanterahana tao amin'ny Mosea Akiba raha teny amin'ny amphi UGM Ambondrona kosa no nanaovana ny concours des danses traditionnelles et des danses modernes ary ny Zumba univers tetsy amin'ny hôtel de ville ny Mahajanga raha teny amin'ny Akorial kosa no nanatanterahana ny quiz and vos ny vola rehetra azo tamin'ireo hetsika ireo no nividianana sakafo toy ny vary paty ronono mandrimamy vinaigre siramamy dentifrice savony izao naterina tato amin'ny orphelinat Mangarivotra izao. Uzareko amintsika hatrany ny voka-dalao eo amin'ny Maroka sy Madagasikara ao anatin'ilay lalao ara-piralahiana izay mandeha amin'ny fahitalavitra pirenena ihany koa amin'izao fotoana izao natafiditra baolina iray indray zany zareo Marokana izay mametraka ny isa roa ohatra teo amin'ny minitra fa 420. Fanoizantsika ny fampalalam-baovao manana didy amin'ny fanabeazana olo-pirenena vaniny no fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana isiny ny fampandrosoana eto amin'ny firenena. Hanamafy zany ny fikambanana ny zanak'Imady amin'ray ao Mahajanga amin'izao fankalazana ny 520 taona izao andraikitry ny mpitarika ny mitona ny mpikambana ao aminy no zatra ara-dalàna ary reny no fitaratra ny fiarahamonina amin'ny ho avy raha ny fanazavana ny eto ampitantan'izay fikambanan'izay. Christian Andriamier hatrany. Tsy mivona amin'ny tsy mpifehezana napetraka ny fanjakana amin'ny fampanajana ny lalàna ny fikambanan'ny teraka mady eto Mahajanga ho ny mpitantana azy izay mahatsapa ny adidy ombonana amin'ny fanabeazana olombanina ho fanotra eo amin'ny fampandrosoana ny firenena
raha milamina sy mirindra ny isa-pianakaviana eo anatrehan'ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena tsy sarotra ny mitaonany rehetra ho any amin'ny lalan'ny fampandrosoana. raha ny fiainan'ny fikambana moa zany tao anatin'izay 20 taona zay a dia sapa hoe navitany adidy zay manandrify a arak'izay fisipika zany voafaritra ao anatin'ny fisipika ifanarahana zany zay fa ny zavatra tena mampiavaka ny terako mady zany a dia misy seapitezana ao anatiny ao ny seapitezana anankiray zany dia ny hoe anisan'ny fanohitra anankiray zany a hitantsika hoe masahirana ny firenetsika indrindra ny taranaka zany amin'ny fanabeazana dia be deaibe no zaza zany eto Madagasikara zay hita hoe vadivadiny sasany any ambadika any fotsiny dia rehefa avy eo nefa zany tsy ara-dalàna ao anivon'ny tokantrano ilay zaza anaka miteraka fahisarana ao amin'ny firenena zany. Maro ireo sedra sy lalan-tsarotra no lalovan'ny fikambanana tao anatin'izay 20 taona ny joroan'izay saingy teo koa ny tsara na ahafahana niatrika sy nanarina ireo lesoka tao anatin'ny faharefon'ny fikambanana ka nahatonga azy miroborobo fatratra amin'izao fotoana izao. 20 taona lasa tokoa zay no nijoron'ity fikambanana Ndray Mamina andranaky ny Mady Miray ity miorina eto Mahajanga. Tao anatin'izany dia misy ihany manary sarotra satria nitondra olona koa tsy mora ary faharoa manarakaraka an'izay ireo mpitondra mpamorona telo efa maro no fa nodimandry dia misy ihany zany le manary sarotra mitondra olona araka ny teniko teo tsy mora nefa moa dia tanteraka Soamatara ihany ny fa 20 taona ary fikambanana ary lazay nefa tena efa matanjaka dia matanjaka eto amin'ny faritra Boeny Mahajanga. Manana namana sy ray aman-dreny ireo mpikambana manoloana ireo tohana sy ny fanampiana sy trahan'izy ireo avy amin'ny fikambanana reny rehefa mandalo fotoan-tsarotra ka maivamaivana ny fiatrehana ireo sakana izay lalovany tsirairay. Ny nampirisika anazy zany nitsofoko atady dia voalohany le hoe fikambanana teraka mady avy any tanàna dia akoatr'izay le fikambanana eo le tsy manavakavaka fisonjovana ny atao hoe vody andro merika zany satria ao anatin'ny sosialin'ny fikambanana zany dia misy ohatra hoe marary a dia vonjen'le fikambanana na ohatra hoe misy fahoriana zany na eto amin'ny tanàna ny Majunga zany a ohatra hoe ray aman-dreny zany sanatria fahafatesana moa tsy mametra na avy any amin'ny tena hoe any tanàna zany dia niezaka izay mba ho tafiditra somary miditra amin'ity fikambanana ity zany a azo eritreretina hoe tsy dia hoe mora kely dia manentana aloha zany ao anatin'ny rehetrarehetra mba hitsofoka ao anatin'ny fikambanana. 20 taona ahafahana mibanjina ny ho avy ilay falasa ary hatao ho aroriaka amin'ireo lesoka mety iseho mba ho tombontsoa ny mpikambana trany ho ireo mpitantana ny zanaky Mady Miray eto Mahajanga tamin'ity fankalazana ny fa 20 taona izay nijoroany teto Mahajanga. Fa toeram-pivarotana iray tao amin'ny tsena Sabotsy Antsirabe no may omaly ariva. Amin'ny fiaraha-mientan'ireo mpivarotra sy ireo mpiambina tao an-tsena no nahafahana ny feny afo na izany aza. Maro ireo entana simba sy may nandritra ny firehetana. Andrindrina Andriamiary Sokolo Antsirabe. Nitrangana fahamaizana ny toeram-pivarotana iray teto amin'ny tsena Sabotsy Antsirabe ny alatsinainy voalohany volana Jona 24 lasa teo tokony tamin'ny 9 sasany ariva teo eo no nitrangana loza. Raha loharanom-baovao azo tetỳ toerana dia toeram-pivarotana vatomamy sy biskuit aty amin'ny ilany avaratry ny tsena mifanakaiky amin'ireo mpivarotra PPN no nitrangana firehetana. Hatreto dia mbola tsy fantatra mazava izay tena antony nahatonga ny firehetana hoy ny tompon'ity toeram-pivarotana izay niarambony ity izay tsy teto toerana izy ireo tamin'ny fotoana nitrangana loza fa efa lasa nody. Vokany nisy ireo entana tafavoaka fa betsaka ihany koa ireo entana simba sy may izay mitetina fito hetsy sy ray tapitra ariary. Ny zava-seho tamin'ny zany dia efa tonga taty anay efa voakan'ny olona ny entana fa nanomboka maty ny afo le izy avy tsy tena hoe afo be fa afo voafe ihany nefa raha nytoy dia tena mirehatra daholo. Ny fijerina hatreto aloha le afo hatrany ambony fa tsy hatraty ambany mirehatra hatrany ambony nakaty ny any ambony may kokoa no ny aty ambany dia eo amin'ny fitaovana an-dakozia anay sy ny tariny tsy voakasika hoe misy mako manelitsao hoe fo avy amin'ny laveny na saribao sy ny tariny nefa anay amin'ny amiray anay dia efa maty ny afo verifien'ny ankizy misy ankizy telo eto miverifie anazy dia le afo izao trany ambony tena may be fa ny aty ambany ary ny mbola le loko ary mbola io mazava be tsy voakasika io ny entana simba entana vao nalaina may daholo
may netana teo amin'ny stoky atreo amin'io faritra io zany efa saika eo akaty le izy fa natao may aby netana vonalaina rehetrarehetra tsisy olona mipetraka ny tsena tsy azo ipetrahan'ny olona ary tsy azo atorina amin'ny 12 any mahandro sakafo dia efa amin'ny 12 nefa ny hafa efa tamin'ny enina sasany tsy possible na hoe afo nasarbo raiky tapa ary ve tsy ole na manam-pahatonga an'izay ny fiaramitan'ireo mpivarotra sy ireo mpiambina tao anatin'ity tsena ity no nafahana ny feny afo faran'izay aingana mba tsy nihitatra tamin'ireo toeram-pivarotana hafa teo ihany koa ny fifehezan'ireo mpanararoatra izay maro no manao izany rehefa sendrany vona tahaka izao ho ireo mpiambina tao amin'ity tsena ity ka ireo vavahady lehibe no nizahana nakatona aingana nandritra io fotoana nitrangalo rozy io voaina forcé le trano dia niakarana tany ambony tafo zany dia tany vakina forcé ny tafo dia nandatsahana bidofeny rano ireny moa zany nalatsaka avy any ambony tonga dia namakina an'le tafo eo mihitsy zany tonga dia ny vavahady aloha ny zahanay voalohany idina zany le olona zany be dia be ny sisika hiditra aty anatin'ny tsena zany dia zahanay zany tsy avelana hitsofoka mihitsy le olona satria eo misy milaza fa hoe zay tompony tsena nefa ny anararoatra le olona dia tsy avelana hitsofoka mihitsy zany miekena hoe tezitra be dia be zany ny tezitra hoe tsenanay nge ao le izy ao anatin'ireny olona mitsofoka reny misy olony ratsy zany manaraka n'ireny hoe milaza tompony tsena reny dia manararoatra vomay mandoro an'le izy zany fa tsy hoe tena hijery an'le tsena ny tena biany raha tsy ahivina araka izany dia ny volana jolay taona 2024 no nitrangano firetana matsiravina teto amin'ity tsena sabotsy teto Antsirabe ity dia izao nitrangano famaizana izao indrainy alatsinainy voalohan'ny volana jona 2024 lasa teo tonga tao anatin'ny fotoana ny fifamizarana andreo vaovao nisongadina atao amin'ny page Facebook ny vaovao Kolo TV tamin'ity androany ity indray isika ndahoary commune Antananarivo renivohitra nesorona ireo fiara efa simba sy ireo mpanao décodage nisy fiara simba EPV etsy ampandrana efa nomena fampitandremana mialohan'ny tompony saingy tsy mbola nietsika ilay fiara torak'izay ihany koa ny tetsy Analakely na dia efa nomena fampitandremana aza ireo fiara-panao décodage tsy ara-dalàna dia mbola nininanao ihany nampidirina foriera avy hatrany ireo fiara ireo ho fanantanterana ny fepetra sy ny fandaminana ny tanàna hoentitra ny fepetra raisina ho amin'ireo fiara sy fitaovana apetraka eny an-dalambe tsy ara-dalàna hoy ny teo anivon'ny commune Chine manasa ny Madagasikara hiditra ho mpikambana ao anatin'ny fikambanana iraisam-pirenena miady amin'ny Osika anisan'ny fatoan'ny dinika nandritra ny fiaonan'ny masovon'ny Chine miasa eto Madagasikara sy ny prime ministre teny mahazo arivo androany koa ny momba ny fikambanana iraisam-pirenena miady amin'ny Osika Union Internationale Antifraude izay anasan'ny Chine ny Madagasikara hiditra ho hikambanao voalaza fa tsy ho vitan'ny firenena iray izany ady izany fa ilaina fifanomezan-tanana RN5 lehilahy miisa 5 mpanakandalana voasambotra ny zandary camionety iray nitondra PPN no norobain'ny jiolahy ny 20 Mey lasa teo Ancarrière fokotany Ambohimarina commune Mahavelona Full Point nampandreny brigade Full Point avy hatrany ny mpamily sy ny tompon'ny entana lehilahy miisa 5 voasambotry ny mpitandro ny filaminana taorian'ny fikarohana sy ny fanadihadiana rehetra tafaverina kosa ny ankamaroan'ny entana norobaina atolotra ny fitsarana ny raharaha tsiririka beroro zaza varira vao 3 taona indray no nisy nakankeriny ho malalatsinainy alina tao amin'ny fokotany tsiririka commune Tanamary district ny beroro olona 3 lamin'rongo basy no voalaza fa nakankeriny an'ilay zaza nanoho ny fanarahan-dia sy ny fikarohana ny zandary sy ny fokon'olona araka ny vaovao farany dia velona somatsara ilay zaza fiaraha-miasan'ny fokon'olona sy ny zandarmaria am-pirenena no nahitana an'ilay zaza raha ny loharanom-baovao andrasana kosa ny fanampim-baovao mahakasika ireo voalaza fa naka ankeriny azy ordre national des pharmaciens tsy manaiky ny volavolan-dalàna vaovao mikendry ny fahafahana mametraka dépôt de médicaments akaiky ny pharmacie tsy eken'ny olavitra nasionalin'ny pharmacianina eto Madagasikara ny volavolan-dalàna iray eo an-dalam-pandiniana teny miram-pirenena volavolan-dalàna izay natolotra ny solombavambahoaka iray avy any ny Ambositra mikendry ny amelana ireo dépôt de médicaments hijoro na dia eo amin'ny toerana efa misy pharmacie aza raha ny nambaran'izy ireo nambaran'izy ireo ihany koa fa ny amin'ireo faritra tsy mbola misy toeram-pivarotam-panafody ihany no ahafahan'ny dépôt de médicaments miasa ary voafetra amin'ireo fanafody tena ilaina ny amidy fokotamy Bedabo commune Didy Ambatondrazaka mbola tsy tafarina ny EPP Potika Gezani tsy misy sekoly anarana araka izany ireo mpianatra misa 200 fa tran'olon-tsotra no hampisisiana efitra 3 monja no ianaran'izy ireo
ary ny klasy T3 sy T4 sy T5 no mitambatra amina efitra iray. Tsy maintsy miverina maraina sy hariva ireo ankizy madinika noho ny tsy fahampian'ny efitrano. Manao antsoava amin'ny tompon'andraikitra mahefa ireo ray aman-drenin'ny mpianatra manoloana izany fa mijaly ny ankizy. Dia izay ihany koa no entintsika manakatondray ny fiarahana amin'ity ality ankasitrany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Mandra-pitafa ao amin'ny raha-pitsondray ary veloma tompoko. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Fienambidy telopolo isanjato hatramin'ny fitopolo isanjato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny telopolo jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Mety amina nanolotra ho anao teo ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voanja fiafy. Vous a présenté Ny vaovao. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.